misy teny kely izay ohatrany hoe mba namaginy fanamasina tamin'ny maraina dia mba tiako ifampizarana amintsika androany. Tenin'Andriamanitra dia amin'ny Jeremia mpaminany 2:3-20 dia miteny Andriamanitra hoe tenin'Andriamanitra manao hoe izao no Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ataova ao amin'ny Luka 2:7 dia mbola misy teny tovitovy amin'izay ihany fa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ilay zavatra rehetra tsy hain'ny olona atao dia hain'Andriamanitra atao. Inona no tiako mba hifampizarana amintsika androany ao anatin'izay hoe afatra tenin'Andriamanitra anankiroa izay. Rehefa mandinika an'ireo teny ireo dia ny zavatra tena mahakasika manokana dia hoe hain'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be mety hoe mianatra be tsika, mety manam-pahaizana be tsika, mety farak'izay antelo indrindra tsika fa zao anefa limité foana ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny fotoan'Andriamanitra miteny fa izay zavatra tsy hain'ny olona atao hain'Andriamanitra, satria fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy fa misy zavatra na inona fahaizanao, na inona diplomanao dia tsy ho hainao atao mandrakizay. Mety mahay be ianao, mety diplômé be ianao, tena bac+32 haiko, fa zao Andriamanitra dia marina foana. Amin'ny fotoan'Andriamanitra miteny fa izay zavatra tsy hain'ny olona atao dia hain'Andriamanitra atao. Amin'ny fotoan'Andriamanitra milaza fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra, no misy zava-mahagaga izay tsy haino atao izy. Dikan'izay na ahoana eritreretintsika tsy hainao, fahaizantsika tsy hainao dia tsy hainao Andriamanitra tsika. Ny zavatra raha omeko lohateny ny zavatra tiako zaraina aminao androany dia hoe avelao Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahay be ianao, tsara be zany, tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Mety manana be ianao, mety manana tena hoe personnalité ambony be ianao, fa avelao Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Na iza ianao androany mijery an'ity mba speed briefing kely ity dia mangataka aminao, avelao amin'izay Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Manina moa Andriamanitra milaza fa misy zavatra tsy hain'ny olona atao. Mety hainao zavatra be dia be araka ny teneniko teo, fa zao anefa amin'ny fotoana misy zavatra anankiray tsy hain'ny olona anankiray dia zao famarinana tsy maintsy hitady olona anankiray izy mahay an'iny zavatra iny ho atoniny. Ny ankamaroan'ny namako mety ahita an'ity dia mpianatra, mety hoe mpiasako mety koa zany, satria ny ankamaroanareo eto Facebook mijery dia jeune daholo tanora dia matetika mbola ohatrany hoe mianatra nareo. Amin'ny fotoana ianao tsy mahay matematika, tsy handeha hanantona olona, tsy mahay mitovy aminao koa ianao. Amin'ny fotoana ianao ohatra hoe 0 matematika ianao, na ohatra hoe 5 na 4 teo afaka examen ianao, tsy handeha hanantona an'ilay olona 0 kokoa noho ianao fa tsy maintsy hanantona an'ilay olona mahazo 17 ianao mba hampianatra anao. Amin'ny fotoana koa ianao misy zavatra anankiray tsy hainao manao anazy, tsy hanantona ny olona tsy mahay koa ianao fa tsy maintsy hanantona an'ilay olona mahay. Amin'ny fotoana Andriamanitra mandefa situation be dia be eo amin'ny fiainantsika tsy ianao dia fantan'Andriamanitra tsara mihitsy, ary Andriamanitra mandefa zavatra izay tsy fantatro mihitsy hoe satria maninona, satria ahoana, fa mifantatro fotsiny dia incapable ianao face an'ilay situation, impuissant ianao face an'ilay zava-mitranga, satria tsy hainao akory inona ny atao, satria maninona Andriamanitra tiany ianao hanantona azy ilay mahay an'ny zavatra rehetra. Tiany ianao hiantehatra aminy kokoa, tsy hantehatra amin'ny vola, tsy hantehatra amin'ny fahaizana, tsy hantehatra amin'ny diplôma, tsy hantehatra amin'ny zavatra mabe dia be, fa hiantehatra amin'ilay mahay an'ilay zavatra.